ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao andro fahaenina. Namarala voaminarony ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika amin'ny fifaliana indray ny fampizarana amintsika ny tenin'Andriamanitra mba hifampahirizantsika amin'izao ady masina izay tanterantsika ho amin'ny fahamarina izao kivavaka isika. Jesosy misaotra anao zay fa ianao no niantso anay tamin'ny anaranay mba hitondra ny anaranao dia fenoy ny fanahinao masina ray handraisanay ny fahamarinan'ny teninao mba tonga anay ho vavolombelona mahely arak'izay anirianao anay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ato anatin'izao fotoana manokana izao ry havana malala no hiantsonantsika handray ny tenin'Andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny Filipiana 4 ka ny 12 hatreo amin'ny 12. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy toy ny efa nahazo sahady na efa tanteraka sahady fa miezaka hiazon'izay niazonan'i Kristy Jesosy rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra oriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoko ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'i Kristy Jesosy. Koa aoka isika rehetra tanteraka hevitra izany fa asehoan'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo kanefa aoka ho amin'ilay efa azontsika sahady ny mbola hizorantsika. Ry rahalahy, aoka samy hanahaka ianareo ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika fa maro ny mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fotoamanina koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny, fahaverezana no hafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany ny voninahiny, fa misaina ny amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tena fetra ny tenantsika hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Amen. Tena teny mafonja ravana marara zany nambaran'ny apôstôly Paoly izany ary mitarika antsika heritreritra manokana raha fitinika amin'ny fomba tsotra hoentintsika miaina azy ny fahamarinana nambaran'izany dia ahitantsika ireo rantsana dimy ny tanana kristianina mahatoky. Ireo rantsana dimy ny tanana kristianina mahatoky. Ireo rantsana dimy amin'ny tanana kristianina mahatoky. Izany hoe raha mieritreritsika misy zavatra dimy zany zay fahamarinana nambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika eo. Inona moa zany? Ireo rantsana dimy ireo ravana malala, ny voalohany ny fanetretena, ny faharoa ny fiezahana, ny fahatelo ny fanahafana, fahaefatra ny fijoroana ary ny fahadimy ny mandrakizay. Fanetretena, fiezahana, fanahafana, fijoroana ary mandrakizay. Ireo ny rantsana dimy ny tanan'ny kristianina mahatoky. Ny rantsana voalohany zany fanetretena. Averimberiny Paoly amin'ireo tenireo ravana malala ny fitaomanantsika ny eritena. Hoy izy amin'ny 12 tapany voalohany, tsy toy ny efa nahazo sady na efa tanteraka sady. Tandray moa izy sao dia mieritreritra sady sika fa tanteraka. Eo amin'ny 17 dia lazainy indray moa hoe rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tena mitanana tsara izy. Ary eo amin'ny 15 dia somary oatra misy endrika fanesoana kely no ambarany manao hoe ko aoka isika rehetra tanteraka hevitra izany. Ny tena hevitra ny apôstôly Paoly dia manana ilay fanetretena aiza mihevitena ho efa tanteraka ary antso lehibe zany ravana marala na naiky an Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy fa mihevitena tandremy so mihevitena fa efa tanteraka sady mbola tsy tanteraka isika, mbola tian-dalana isika ary tsy maintsy mandeha amin'ny fanetretena. Zay ny rantsana voalohany. Ny rantsana faharoa ravana marala dia rantsany fiezahana. Isika le tsy mbola tanteraka io ary inona no ataontsika? Miezaka isika
ary venimbeniny Paoly koa zany fiezana zany eo amin'ny andininy faharoamby folo hoy ny tapany faharoa de fa miezaka hiazon'izay ny azona ny Kristy Jesosy de eo amin'ny andininy fahateramby folo de hoe izy manao hoe miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha miezaka hanatratra zavatra eo aloha eo amin'ny andininy fahaefatra amby folo miezaka hanatratra ny marika hoy izy miezaka izany zany ny ohatra ray aseho ny apôstôly Paoly avana marala indraindray tsika diso fandray ny fotokevitry ny fahasoavana hoe Andriamanitra mamonjy atsika asan'Andriamanitra manontolo zany de tsy mila miezaka tsontsika tsy ravana marala ny tenin'Andriamanitra tena milaza mihitsy fa ety andalana sika manara-ditsika hiezaka safidy mpitiavana anehoantsika amin'i Jesosy Kristy ny fitiavantsika azy niezaka zay ataontsika tsy miezaka tsika mba ho voavonjy fa miezaka tsika satria voavonjy voavonjy tsika manana ny hiry ny fanahy masona antsika manana ny kely ny fahasoavan'Andriamanitra manao antsika de miezaka tsika ravana marala ny fiezahana ny rantsana faharo ny fahatelo de ny fanahafana eo amin'ny andininy fahadimy amby folo de miteny ny apôstôly Paoly manao hoe ry rahalahy aoka samy hanahaka ianareo ka dinio zay mandeha tahaka ny nanareo anay ho marika ny apôstôly Paoly de nijoro mandrakariva ho modely tsara fantatsika ny koritiana voalohany toko varaky amby folo andiny voalohany andiny mora tena tadidy be anatin'ny soratra masina izay entsonantsika lazan'ny apôstôly Paoly manahafa ianareo tahaka ny nahafako an Kristy ka misy modely tsara io zany hatrehantsika de io fanahafan'ny apôstôly Paoly io no iantsonantsika koa rantsana anankiray lehibe inona moa no mahasarobidiny fanahafana mahasarobidiny fanahafana ravana marady zao zay tahafina manokana eto raha neto manokana zany zao dia olombelona tahaka atsika ny apôstôly Paoly ary raha ohatra ka nahajoro izy de isika koa zany de afaka hahajoro tsika tsy afaka miteny mihitsy manao hoe ka za mbola olombelona no fanandrahany fa ny apôstôly Paoly de olona tahaka atsika ary fa miteny mihitsy hoe manahafa ianareo ary amin'ny soratra nataony moa zany Jaune ary amin'ny epistiliny de manao hoe ry malala azany rasona le tahaka fa ny tsara ny maka tahaka asika modely tsara io zay azontsika arahana ary matokotsika fa ny tompo zay nanohana ny apôstôly Paoly nahatonga azy ohatra tsara azo le tahaka de afaka hampijoroantsika koa izy moa zany nanahaka an Kristy io izy de mantsika koa rehefa nanaiky an Kristy isika de manahaka an Kristy isika ary niezaka rehetra ataontsika de ezaka noho ny amin'ny fahasoavan'i Kristy noho ny amin'ny Kristy ao anatintsika noho ny amin'ny fanahy masina minonatsika de afaka manahaka ny apôstôly Paoly koa tsika tahaka ny nanahafany ny Kristy ary sika koa avy eo manjary halay ny hafa tahaka zavatra lehibe zany afaka maka tahaka atsika koa ny hafa ka ny fijoroantsika de ho fampahirezana ny hafa mba hijoro tsara koa amin'ny finoana ireo zany narantsana telo mandeha tsara amin'ny fanetretentsika fa tsy mihevitena ho efa tanteraka sahady dia isika tsy tanteraka koa satria mbola ety an-dala de miezaka tsika tena afaka miezaka mihitsy noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra io ny amin'ny fanahy masina noho ny amin'ny Kristy velona anatintsika dia miezaka tsika fa ao anatin'ny ezaka ataontsika io tsy hoe mandeha anjambany akorytsika efa misy olona ny alohantsika teo amin'ny lalan'ny finoana ny Hebreo toko varaky amby folo de misy tanjozotra ny mpanompon'Andriamanitra maro tansain'ny epistily ho an'ny Hebreo toko varaky amby folo hoe reto avy ireo olo malaza ny finoana ny alohantsika nge fa tsika ny voalohany teo de andaontsika hanahaka azy ireo raha ohatra ka nahajoro mahatoky izy ireo de isika koa afaka manohy izany tanjozotra ny olo marina izany ka hijoro ho mahatoky zay ny fahatelo fanahafana ny fahaefatra fijoroana ahoana moa eo amin'ny andininy fahavarambin'ny folo sy ny andininy fahasivy amby folo dia resahan'ny Paoly eo ireo olona izay manome modely ratsy ka eo anivo ny fisiny reny olona reny de lazain'ny Paoly manao hoe maro ny mandeha izy zay efa nalazaiko taminareo matetika mahavariana le teny sady maro le olona ny Paoly efa manaritra matetika ary mbola lazaiko aminareo amin'ny fotoamanina koa ankehitriny fa fahavalo ny azo fijalian'i Kristy ireny fahaverezany nefa rany ny kibony Andriamanitra ny fahamenarany ny voninahiny fa misaina ny amin'ny tany izy zany tena misy olona sady maro no mifanena amintsika matetika raha ohatra endrotsika zany tenin'ny Paoly zany ka mety manimba ny fijoroantsika mety mahatonga antsika laim-panamana hoe toy ny olona zao manao an'izao ihany toy ny olona manao an'izao ka maninona nefa zay foana moa ny fiheverany olona ny olona betsaka manao an'izao ka maninona nefa tsy zany mihitsy hoy Paoly manao hoe tsia toy ny averina eto indray
zay nosoratany loan'ny kristiana tany Roma hoe aza manaraka ny fanao zao tozo aza manaraka ny fanaony maro anisa andehanao ratsy fa mijoroa ianao ary zay ny zavatra lehibe fijoroana tena matoa Paoly mamerimberina hoe nolazaiko taminareo matetika sady mbola zaiko amin'ny fotoana ankehitriny de satria mahery ny hery maro anisa sy zavatra rehetra mety isehoany eo dia mety voasarika isika hanaraka an'izany mijorotsika lavana mara fijoroana izany no entsoanantsika izany no rantsana anankiray amin'ny tanan'ny kristianina mahatoky mijoro isika tsy manaraka no satria maro zareo mifanena amintsika matetika dia handresy lahatra atsika de zay ny rantsana faefatra fijoroana ary rantsana fahadimy zay tena lehibe tokoa mamaritra ny zavatra ambarany apôstôly Paoly manentana atsika dia ny mandrakizay io ravana malala no ambarany apôstôly Paoly rehefa miteny izy ery amin'ny 9:12 manao hoe fa miezaka hiazona zay niazona Kristy Jesosy miazona fa miazona ho aiza ho any amin'ny mandrakizay rehefa milaza izy amin'ny 9:13 manao hoe rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tena fa zavatra iray aloha no ataoko manadino zay zavatra aoriana ary miezaka natratra zay zavatra eo aloha inona moa ny eo aloha ny mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famonjena mandrakizay rehefa milaza eo amin'ny 9:14 eny miezaka natratra ny marika ahazoko ny loka ny fihetsoan'Andriamanitra any ambony amin'ny Kristy Jesosy inona moa le loka ny fihetsoan'Andriamanitra any ambony amin'ny Kristy Jesosy ny mandrakizay afiteny mandrakizay ao amin'ny fiainana mandrakizay izany tanjony zany ho an'ny daholo angeny tanjony de tsika izy de mizotra makantsika de amin'ny 9:20 de ambara mazava amin'ny fa ny fanjakatsika satria manana fanjakana isika tsy fanjakana eto tany io ka tonga tsika iodikodina eto tany eto am'izay mety voninahitry ny tany ny fifalian'ny tany ny zavatra samihafa rehetra maharevo eto tany fa ny fanjakatsika de any an-danitra ary avy ihany koa izy nyndrasantsika mpamonjy de Jesosy Kristy tompo izay hanovany tena fieritretena atsika hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny isika zany miandry atsika izany voninahitra lehibe zany inona no ahatonga atsika ho resy hanahaka ireo fahavalony azo fijaliany ireo inona ny tsy hanahafatsika ny apôstôly Paoly inona ny tsy hanaovantsika ezaka inona ny tsy handehanantsika amin'ny fanaitritena toy izany zany ny zavatra ambany apôstôly Paoly fa rehefa tonga izy hanovany tena fieritretena atsika hitovy amin'ny endriky amin'ny tenany voninahiny de hiasa manan-kery izy amin'ny heryn'izay aizany ampanaiky ny zavatra rehetra ka isika manana mpamonjy lehibe toy izany manana fanantenana be voninahitra toy izany manana fanjakana toy izany any an-danitra nahoany sika no tsy toetra ho mahatoky de zany no anentanana atsika ravana malala arak'izay ambarany tenin'Andriamanitra eto de ireo ary riavana ireo no ataoko hoe rantsana dimy ny tanan'ny kristianina mahatoky rantsana dimy ny tanan'ny kristianina mahatoky rantsana dimy izy ireo da rantsana voalohany na rantsany fanaitretena mba tsy hevitena hoe fa tanteraka sahady isika fa tena anina fanaitretena mihitsy hoe mbola tiandalina ngia ny faharoa ny rantsan'ny fiezahana tena miezaka isika ary afaka miezaka isika ho iandray hoe tsy miezaka mba ho voavonjy fa miezaka satria efa voavonjy de fahatelo ny fanahafana tena misy fanahafana tokony atao zay mampahery atsika manao hoe io misy lehilahy anankiray antsoina hoe Paoly olona tahaka atsika nahajoro ary mitembana hoe manahafa ianareo tahaka ny anahafako amin'ny Kristy de afaka manahaka asika mba ho ohatra tsara ho an'ny hafa koa fa efatra ny fijoroana misy mandrakariva ny fahavalony hazo fijalian'i Kristy misy mandrakariva izay tsy mandeha amin'ny fahamarinana ary tsy hoe vitsy fa maro ary tsy hoe indraindray ny fanina amintsika fa matetika kanefa antsontsika hijoro ary afaka mahajoro isika natao hijorotsika mba ho mahatoky mandrakariva ihany ary ny tanjony zany rehetra zany matotsika manetry tena matotsika miezaka matotsika manahaka ny tsara matotsika mijoro eo anoloan'ny maro anisa ratsy de satria tsika mibanjina ny mandrakizay mibanjina ny mandrakizay isika fanjakana be voninahitra no miandry atsika fanjakana mahery no miandry atsika de tsy isika mihitsy izay ambasadoriny zany fanjakana be voninahitra sy mahery zany no kiosina amin'ny loton'ny tany amin'ny fahalovan'ny tany fa ahajoro sika ao amin'i Jesosy Kristy zay efa maty sy nitsangana tamaty ary niakatra ho any an-danitra ho antsika ary mbola mifona ho antsika ny kavanin'Andriamanitra ray sady manaiky koa homba antsika mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao de samy mahery zariavana
mba hahery ny tanantsika am'ireo rantsana dimy ny tanan'ny kristiana mahatoky ireo ka hahatahana ny famonjena hahatahana ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Aleoan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny teninao zay omenao anay, raiso ny fahavononay andeha arak'izany dia toano zay mandra-pahitanay fahatanterahana zao famonjena izao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30.